Fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasim-Birijiny, nosoratan'i Simone Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Iada Fister, Panatotosa. Aiza lisany teo ry zalahy? Aty amin'izay patron. Anjana lisany, batao any anaty fiarany ty sipaty dia atero eny an-tsisin-dalana eny. Fa maninona ny tsajedaka fa sao dia mahafantarantsika io a. Sao dia mba lary ny tokony ho ajedaka. Ngaly ty tsy fahatallafa olo tiako anely ty hoe. Zany a. Ary mampitandrina ny laisany a. Sao tsy hitako io rapitsy fa ataoko mahafantatra ny anarako lisany. Rehefa izay mibaikinao patron dia manaiky ary zay a. Ndao ry zalahy. Ka malaky lisany fa sao misy mahatsikatra eo e. Fahatorana sa maninona izany to ohatrany tsy mahatsara tena ane ty patron e. Na asiko ranomanitra apatory azy fotsiny letsy io a. Malaky lisany sao misy mahatsikatra eo a. Dia atero eny akaiky ny tranony eny. Ok patron. Ao letsy batao a. Le tiako ny veravera. Ao ary letsy a. Zay patron fa lasa zay a. Vita aloha izay ny opération eny. Ary tsy napoziko hoe mbola Virginy tiala. Dia ahoana nefa ny mety toyiny? Tsisy raha reko an'izany rangahy. Vondray Letselary Roberto tamin'iny a. Samy bandy zao ty isikako. Ahoana no amelako an'iny sipa kely iny viravoralahy eo fotsiny? Aiza, tsy miditra amin'izany a. Na ty lalo na tsy ty la. Dia izany premier amorony. Izay raha ny zanako izany. So marary eo ianao. Fa tena tsy fantatra ao mihitsy ve nefa izany olona izany hoe izy e. Tena tsy fantatro mama. Ny zavatra hitako fotsiny dia telo lahatra zareo sady manafina endrika daholo. Dia tsy mba afaka niandry vonjy mihitsy ve ianao anaka tamin'izany a? Ka tampoka be nge izany ry mamy e. Roalahy izy no nisambotra fa rehefa tonga tany amin'ny trano izay aho dia nisy lehilahy anankiray niditra nanafina ny endriny koa. Dia io nanolana fa izy roalahy nasainy nivoaka. Tena loza re izany anaka marina. Tsy zakako izao ry mama. Ahoana no ilazako an'izany amin'ny Roberto fa nisy nanolana. Dia ino ahy ihany koa ve izy? Tsy olazainy fa mpandaingana fitaka ataoko amin'ny fotsiny izany fa efa niaraka tamin'olona hafa taloha. Okizay aloha ny zanako izany e. Sao ve tatsika miaraka vaholana e. Mama, inona tsony koa moa nefa no azontsika tao e. Rina, sy mba mifahadiovako. Sy mba mifitokisan'ny Roberto. Tena aleoko amaty ry mama. Tsy zakako izao tena marina e. Rina, fadala ve ianao e. Inona izany miteniteny foana izany? Tsy mahazo miteny an'izany tsony ianao. Tena vitany eny amiko ry mama e. Tsino izay lazaintsika mianaka izany mihitsy Roberto. Efreny nataony ny antenina tamiko dia inona indray koa no mbola ataony Roberto amiko. Tena tsy zakako izany. Tsy zakako izany ry mama. Dorana ny zanako. Andriamanitro, fa ino ty asehonao aminay ty e? Nahoana ny ty asainao mandalo fitsapana toy izao izay? Ny zanako e. Rina, Rina, fonjeo rere olona ny zanako e. Fonjeo e. Allo? Manahoana ny malalako? Sao salama sary izao letsy a? Fa maninona no otrany malefaka be izany ianao sa tsy salama? Tsy maninona ka. Dia ahoana? Tena tsy mazava amiko izany a. Tsy fanaonao mihitsy ny ohatr'izao. Fa misy inona e?
sa ve mararo ahy ianao? Malahelo fotsiny raha nafantatra fa lasa namitiraka ianao dia tsy mba nanao veloma taty amiko akory. Tena marina k'izany a. Mission tampoka be no tsy maintsy nandehana amin'ny papa dia tsy afaka nandalo tany aminao ny laza hoe andeha. Fa na izany aza tsy nitiako izany fa tsy tiako ny malalako e. Eny ary dia vina zany ianao no miverina? Mety ho ray volana. Eny ary tsy maninona fa miandrana eto foana. Efa nasaiko namangivangy anao any foana maman, sady efa manomana ny mariazintsika izy. Dia vao tonga any izahay sy papa dia arosony raharantsika. Sady tena nanao tinerany izahay telo mianaka fa atao manetsiketsika mihitsy ny mariazintsika. Izany ve? Misaotra anareo telo mianaka e. Fa inona mampitomany ianao amin'izany e? Tsy misy inona ka. Rina, tena misy zavatra mahazo anao mihitsy any fa fanaonao mihitsy izao a. Tsy maninona aho e. Ataovy tsara fotsiny ny missionao. Izay fa mianjo anao ary rehefa malalaka. Fa iza ny resaka taminao teo? Roberto rery mama. Ka nahoana ny tapahanao nefa eniko tombola ny teny ary izy? Izany ve dia mbola ho anontaniana indray ny amin'ny mamy. Ka nazaza ve Rina no miresaka aminao amin'ny telefona dia tsy ho gaga raha mahatsikaritra n'izany fihetsikao izany? Ka inona ary ho mama no ataoko eo? Vao mandremy feony aho dia latsaka ny ranomaso. Ka fidiny aminao ary ve nefa nahatonga izany e? Ka tsy ino an'izany anie izy ry mamy e. Ary andeha ho aiza moa izy izany hony? Izany avokoa ny tena mampalahelo ahy io. Fa aiza izy nefa e? Nisy mission mainka nandehanana izy sy ny papa noony dia afaka ray volana any izy vao hiverina eto indray. Dia tsy mba nandalo taty amintsika akory izy? Tsy haiko tsony e. Izany no ilazako fa tsy te hiaina tsony aho. Rina, dia ho avelanao amin'isa rehereto no amin'ity tany ity nefa mamy. Ianao anianaka no antom-pivelomako eto e. Ka sanatria natateraka an'izany ianao dia inona ny mbola hijanonako eto? Sa na ho teny mery sika mianaka dia andao ary araka mony tena raha izay no hitanao fa vaolana ao amin'izao zava-misy izao e. Tsy haiko ry mama. Tiako loatra Roberto. Natoko sy nino izany lazaiko izy. Ankehitriny anefa dia izao ny zava-misy. Rina, fondreny teraka ny anaka. Tsy foika ianao andao asa ady. Aok'izay izany zanako izany. Ankizin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa izy no mahafantatra izay fomba hitondran'ny fiainantsika. Mama, mijaly loatra ny foko. Mitady ho resy ny vatako ry mama. Asa miteny an'izany fa tsy azo tenenina seritreretana anie izany zanako e. Te hiala kely teto ary mama. Sepitra loatra eto an-drenivohitra eto ary mama. Ka andeha haka rivotra ny masina kely io izany sika mianaka. Endry mama. Io man'izany sika dia andeha hidina ny Tomasina sa any Masangany ny zanako? Aleo any Tomasina ary mama. Ao ary fa hiantso ny chauffeur-ntsika dia rapitsy antsika dia mandeha Misaotra izany mamako izany a. Mama. Ahoana izany zanako izany? Avelao aloha mba hitokana mangina raha sitrako mamy. Sitrako tokoa izany sombony haiko. Nefa tandremo manao zavatra tsy tsokony atao Izay ary fa ampirina ny etantsika aloha mama. Andriamanitra raiko. Itsy aho mitanondrika eto am-paladinao. Morotaka ny ranomasoko ka manorika ny tavako. Resy ny vatako ka toa mitady hitolefika. Kivy ny saiko ka mitady tsy ho tafara. Ianao anefa tompo mahafantatra izay ataoko. Ianao mahalala fa sidrapoko izao. Na izany aza tsy te hametaka an'ilay olon-tiako aho. Mehoery aho tompo mba afahako manolotra izao ato mafetrehako izao. Nahoana no sainao mizaka ireo fitapana maro mila tsy ho zakako aho. Fa tena ahoana loatra rery tompony. Izaho no hiaran'izao. Eny,
Manaiky ny fariseko fa miantsanao angavo ny famindramponao mba ampahafantarinao azy izay nahavita izao tamiko, ny amaizanao azy satria mampahola loatra izy. Andriamanitro, mamindravo amiko ianao, zanakao reraka sitrano ahafahasavelangozozo ny vatako tompo, miverena amiko anao, afaho ny fanahiko, vonjeo aho no famindramponao. Tsinjovy ny fahariako fa ianao ny fifaliako ka miaino ny feoko, ianao no efa nitokiko, hitodio aho tompoka amin'ireo irery aka mijaly, ny fahorian'ny foko no efa mandreraka, efa sasatra ka misempo no ny alina, laniny alahelo ny masoko, fotony ranomaso ny tavako, no ireo nampahory ahy. Tompo, mamindravo amiko. Amen. Tena misy zavatra mampiayaya mihitsy ny any an-drenivohitra any. Fa misy inona? Ny antso andrinahany keo dia ohatry ny hafahafa zany ny fandrenesako ny feoany. Ka nanandao izany sy azy tsy nisy filazana kosa ve dia ataony se hoe tsy mba hatonga saina toy izany? Eo ihany ny amin'izany ry papa fa tena ohatry ny misy zavatra tsy azoko mihitsy ka. Ka inona ary ny tsy atsony se andreny se dia asaina mijery azy ihany izy? Tena marina izany. Aleo hiantso azy mihitsy ny ahy. Ka leo raha rehefa se miantso azy fa mbola betsaka angeny asy. So dia tara amin'ilay fivoriana ataontsika koa isika. Amin'ny alina afaka miresaka tsara nareo miainaka. Okey ary papa. Fa na izany aza mila mifatoka tsara amin'ny asa ny saina sy ny eritreritra so hanimba zavatra. Okey papa. Manahoana ny zanako maman? Salama ary maman, fa misy zavatra tsy azoko a. Tena mety misy zavatra mahazo andrina mihitsy ny any. Voaviana ve letso ny ala teto dia izao sahady? I maman ve aloha oviana ny nahita andrina ny farany? Efa elaela ihany a. Tsy la izy taty amintsika iny no nahitako azy farany. Fa misy ina no miteny an'izany ianao? Ka ny antso azy ary maman an'ikeo dia ohatry ny hafahafa zany izy a. Tsy mazava amiko izany. Tsara mihitsy ny aloha raha mijery azy ihany ianao ry maman. Sao dia mba tia hidianareo mianaka tampotampoka tia kosa ary. Ka maninona moa raha mba mijery azy ihany aloha ianao raha mipitso e? Inona nefa ny antony andehanako koa any aloha tena tsy azoko mihitsiny. Efa niresaka izay sy papa teo dia mba mandehana any moa ianao ry maman raha mipitso a? Eny ary koa. Fa raha pitso maraina mandeha mijery azy ihany. Fa hanazana izany ataovy tsara ny asa. Ke maman, izay fa aza dininao ne izay e? Eno a. Merci maman, bisous. Bisous zanako maman a. Mihaino ny lary benina vaovao any. Tsy misy inona letsy aty fa misy zavatra tiako andrahana ny lahy. Vonona ny bandy rehefa tsy resaka von'olona fotsiny. Fa ahoana? Aza atao vasovaso kosa moa letsy fa tena zavatra maika anie no andrahako any lahy. Lazao ary fa mihaino ny lahy. Mandiany lahy zao arivo zao a any Amrina. Aty aminay lesy benina efa mivalo alina zao ora zao e. Fa tsy arivo izany fotsiny. Fa misy inona nefa e? Tena hafahafa letsy izy an'izay ka. Tena tsy mazava amiko a. Tsy haiko letsy na malahelo izy na tesitra fa niresaka izay any keo atoandro tena tsy ao mihitsiny izy. Atsona kosa aloha ny se nandeha tsy niteny tamin'iny. Ka ahoana ho a? Afaka hijery azy any ve se sa ahoana fa tena maika ane zany e? Aleo dia tsoriko amin'ny lahy fa mbola tia lavidavitra ty aho io. Fa raha pitso maraina no mijery azy ihany. Aza ataoko tontolo e zany ry bainina. Tena tsy milamina mihitsy ny saiko aty e. Eno a. Dia manahoana ny any? Sa dia mba efa nahita... Tsy amin'izany tsika hatreto ry bainina.
miasa aloha zao fa rehefa miaraka amin'ireny ihany vao mety izay. Aiza nanao valilahany izany aty tsy ataondrabainina mamay. Okey ary vonselahy amin'izay rehetra tao any. Milay nama izay fa mandra-piona letsy a. Sura dia bon chance lahy. Matoky alahy a. Rina ao a? Fa ahoana ary mama? Mivoaza fa efa masaka ny sakafontsika e. Tena tsy te hinana ny zazany ry mamy. Tsy mety kosa izany e. Jironge ty ianao e. Lasa nahita anatin'ny fotoana fo mihitsiny. Mahazo tolo mama fa leo aho amin'izao fa tsy maninona ka. Tsy manaiky an'izany kosa Rina. Efa hatramin'ny omaly ataondra ianao tsy hinana dia izao mbola tsy hinana indray koa. Marina tsy hitarika zavatra hafa aminao raha mitoa izao a. Aiza indray ary. Sady efa nataoko amin'ilay loka tianao mihitsy io. Dia mba mahatanjah moa izany zanako mamy izany e. Misaotra ary mama. Sambatra tokoa manana anao. Reny tsy mba mandatsa sady tsy manenjidresy fa reny mahafantatra ny maharary ny zanaka. Zanako anie ianao Rina e. Ary tsy manana afa-tsy ianao a. Dia inona izany nataontsika mianaka raha sanatrika fantatry Roberto izao? Maninona nefa raha lazaina aminy marina? Tehirizika ilaza amin'ny asaingy mba ino avy ve izy? Sao Rina, ny fanafenantsika mianaka an'izao aminy mety tena hiteraka zavatra hafa. Isaraka amiko izany izy ry mama. Ajanono aloha ty ranomasinao ty e. Sady ajanonany mihitsy kosa ny resaka izany ka. Ahoana aloha ny varinao. Mama. Ahoana izany anaka? Inona ny ataoko? Tiako ania izy ry mama e. Dia sanatria isaraka noho ny herisetra nahazo avy izany izay roa. Mama. Rina, izao aloha ny alina hono mitondra fisainana. Hoano aloha ny varinao dia miara-matory amin'ny mama ianao anio alina. Okizay ary mama. Mifoky aho. Rina, zara fa nisy telo sotro ange ny vary nohaninao teo e. Rano nomeo ahy azafady dia ampiazay. Ty ary ny rano zanako e. Misaotra ary mama. Fa zao ahoana izany ny diantsika rapitso? Efa tonga ao ny mpamily dia mandeha vao maraina isika. Tena tsara izany. Aleo ary apirina izay akanjo ilaiko e. Efa vitako izany fa izay kojakoja madinika ilainao ny jereo. Eny ary, misaotra ary mama. Dia madory any amin'ny mama izany aho a. Iny rehetra ny zanako izany a. Tena tsy mampandry ny saiko mihitsy ny mahazo andrina any tanàany. Aleo mihitsy ny aloha hiantso azy. Sa ve dia mbola mety matory izy izay? Vao amin'ny enina sasany maraina izao. Aleo andramana aloha dia ho hita eo e. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Fa ahoana izany? Sa ve mamono telefônina izy? Alao tsy nandre-pandeha. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Tena tsy mandeha mihitsy ny telefônina. Tena tsy fanao ny Rina mihitsy izao. Fa inona reny dikany? Aleo aloha atsony maman. Bonjour maman. Manahoana Roberto? Fa inona ty miantso maraina be ty e? Salama tsara veloha maman e. Salama tsara ka. Fa dia misy inona loatra no amin'ny enina sasany ianao dia efa miantso sahady? Ka niantso an Rina teo dia maty ny telefônina. Ka mbola andro amin'ny firy kosa izao dia efa hiantso azy ve ianao e? Fa amin'ny firy anefa maman no hijery azy ihany e. Mandeha ihany amin'ny valo sasany eo sady mandeha miantsena. Tena marina ary maman fa hiverina ody raha izao no mitohy a. Fa zazakely ve? Sa kilalao no atao sa tsy hiasa? Ka zava-dehibe amiko ny fahafantarako ny mahazo ny olo tiako ry maman. Aza
raha dia andeha ho any. Tena tsy kitotoana izany resaka ifanaovantsika mianaka izao ry mama e. Eno a? Izao ihany dia andeha hifody andeha hijery azy ihany. Okay. Tsy andeha hiaraka hiasa amin'ny papa raha tsy mahazo valy tena avy any amin'ny maman. Eny anky zanako maman a. Elany ny patronko e. Okay. Bisous maman. Bisous zanako a. Dia mampamangy amin'ny papanareo any. Antsoa izy ka. Masika ne iny zanako indre olona. Aleo aloha hifody iomana. Tiany loatra mantsy ny olo tiany iny. Tena mikadina daholo ny varavarana rehetra ato izany. Sa ve dia mbola matory zareo? Nefa efa ho amin'ny valo maraina izao. Andraso hoe aloha popoana. Tena tsy misy olona mihitsy ato ka. Fa ahoana ary izao? Andraso hoe andramako atsona rina. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Tena tsy mandeha ny telefoniny. Aleo miverina dia miatsan'ny Roberto sao ataony olona hoe mpamaky trano eto indraika. Amin'ity fiara-mijanona ity kosa angamba izy mianaka ka. Tsy ny maman'i Roberto ve ity tonga ity? Fa misy inona marina ary le aza. Tena lasa mampiahiahy indray izao zavatra hitako izao a. Aleo aloha anatona ny madama. Manahoana ianao tompo? Manahoana tianao? Ary manao ina ty vao maraina ianao? Ny antso ay maly ariva Roberto hoe hijery andrina aty. Ay ny antsoanao koa izy? Eny tompoko. Dia nanahoana izy ao? Tsy ao izy fa io mihidy be io ny tranoko. Fa mihidy ahoana? Dia lasa aiza nefa ry zareo? Izay indray aloha tsy haiko tompoko fa tsy tratrako tao izy. Fa ina nefa ny dikan'izao ry tianao a? Ny dikan'izao ahoana moa madama fa tsy mazava amiko. Ka ina nefa mahatonga ny Roberto hiantso antsika toy izao? Amin'izay irina mianaka koa ty tsy tratra ato an-trano? Ka na zaho aza anie mba gaga amin'ny fandodonany ahy andeha hijery andrina aty e. Tsy mazava amiko mihitsy izao ka. Andao hiala eto aloha isika dia any an-trano miantso azy indray fa manana hirana izao a? Sanatria ve dia ny zavatra hafa nahazo azy mianaka e? Ka izay mihitsy ny fanontaniana tsy hita ambaliny hatramin'izaoko. Grave koa ty le aza. Salama tsara izao fa ianao no manahoana ana? Izao mbola mavesatra izao ny tenako manontolo e. Efa niantso anao nga Roberto? Hitako ny apelina ny absence ny maromaro tao anaty telefona. Ka maninona nefa ny tsy antsoinao izy? Te antso azy aho fa tsy haiko fa ohatra ny laza matahotra azy izany anie ary mamy. Afirio ny herinao anaka dia manana fahasahiana koa. Aza matahotra dia antsoa izy. Tena izy tia miandry ity. Raisy fa nahoana ny tsy raisinao e. Lasa mieritreritra zavatra aby izy fa raiso anaka. Manahoana ny malalako. Fa nahoana ny tsy mandray telefonina mihitsy ianao e. Nisy zavatra kely sady nampalahelo azy izay no... Dia na izany aza ve aky dia tsy raisina ny telefoniko. Tsy hoe tsy nandray kosa angamba fa namono telefonina aho e. Efa natahotra mihitsy ny aho hoe nisy zavatra nahazo anao ve any sa inona. Mamansotianao azy anie nasaiko nijerenao tanatrano tamin'ny maraina fa toa hoe mikatona ny tranonareo mianaka. Tena marina izany. Lasa nidina ty Tomasina vao maraina be izay mianaka. Any Tomasina? Fa manao inona any? Mba maka rivo-dranomasina kely e. Tena tsy mazava amiko aky izany a. Tsy dia misy antony hoe ahoana moa fa aza dia mandefa saina amin'izany e. Mba mahatsapareraka fotsiny aho dia niteny tamin'ny mama dia lasa ty izay mianaka. Dia oviany izany nareo no miverina? Vao hoaniko atoandro ve ilay izay ny tonga dia heritreritra ny fiverenana sahady. Ka mba tiako ho fantatrako. Herinandro aloha ny ahatongavanao dia miverina izay. Fa na izany aza nefa endry tsara ny malalako any a. Fa nahoana no miteny ato izany ianao? Ka nanofy anao anie alina hoe nisy nanao forcé hono ny malalako. Dia nitapena ny zava hono ny vavanao dia tsy nahateny. Tsy afaka niantso vonjy mihitsy ny
ianao. Izany ve? Dia raha sanatria ary ka izany tokoa no misy dia ahoana? Saiko izay avaly ianao amin'izany. Afa-mako ny fiarahana sitraposiny hoe nisy nanao ankeriny. Marina izany akia, fa tsy te eritreritra izany aloha fa everiko fa toy ny nofo rehetra fotsiny ihany iny angamba. Marina akia izany a. Fa inona no mampisento anao? Malahelo sy mahatsiaro anao a. Aza malahelo fa tsy elany aho dia miveriny. Vao tafaverina dia ataontsika ny raharaha. Eny ary nefa indry tsara ny malalako any a. Tena indry mihitsy ny aritsika ty a. Tsara izany. Izay ary fa ajanoko aloha ianao. Rehefa malalaka miantso anao foana mba tsy dia angina loatra ny Tomasina ny malalako. Misaotra kia, te mirary andro mahafinaritra ho anao koa dia ataovy tsara ny asa. Misaotra kia Seria, bisou ny malalako. Bisous. Dia nipetraka nandritra ny 2 volana latsaka tany Tomasina izay sy mamako. Na dia ny mba haka rivotra ny masina aza ny tena tiany mianaka tany no ireny zavatra nahazo hareny dia tsy nety ho faty tao an-tsaiko iny andro maizina tamin'ny fiainako iny. Raha vao miverina ao an-tsaiko iny dia mitady ho sepitra izany aho. Angorangorana sy toamaritra izany daholo ny tenako. Malemy aho ary indraindray aza dia tsy mahatsiaro tena fa mama efa manankina ahy mba mibisika moramora eo amiko. Mankahiry aho. Na izany aza nefa dia tsy tapaky ny miantsa Roberto sy ny mamany. Toy izany ihany koa Tino, ilay saimbaratelo ny fitiavanay roa. Mahatsiaro ny tenako marefo aho. Toa vatana mijoro fotsiny fa tsy misy hery. Matetika aho no mivavaka mangina amin'ilay bahary mba hanomezany ahy hery sy tanjaka ahafahako manotra izao zavatra miantra amiko izao. Tompo, mbola manantena anao ny foko. Na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondrahanao. Mety tsy azoko ny antony fiainako anio. Kotsan-dranomasina tavako indraindray. Nefa Tompo, mbola manantena anao ny foko. Eny Tompo. Manahoana ianao anaka? Manahoana papa? Salama tsara fa mahatsiaro anao na dia be asa azy. Sambany izany a. Dia manahoana ny asanareo mianakany? Mandeha tsara aloha hatreto sady efa hiverina izay afaka herinandro. Izany ve? Efa niteny an'izany tamiko koa Roberto. Ka ny tena anisiko anao dia niverenareo miaraka amin'izay satria handinika mianaovana ny raharahana sika. Efa mikasa ny hiakatra milahady izao izay mianaka ka. Ay, tsara izany. Avy hatrany dia manatona ny madama amin'ny jerevana izay fitafiana mendrika anao. Venato vavina governorany ianao rinahy. Tsy maintsy atao mendrika amin'izany mihitsy. Misaotra tompoko. Nefa mama koa anie efa manomana ny hijery izay fitaovana ilaiko e. Fa tsy akatsahano izany izay atolotry telo mianaka anao. Tsy izany kosa moa hoe ao fa hiteny amin'ny mama ary aho dia mifanatiny izay telo mianaka rehefa tonga any. Izay mety. Mba malahelo mantsy izy raha tsy anaiky ianao. Eny tompoko. Ao fa ao jerena izay mety dia efa misaotra mialoha o. Izay ary fa makahina tsara. Mino kosa fa mba efa nahazo rivo-dranomasina tsara izay nareo mianaka. Ohatra vao maika amin'ny amahi azako. Fa hoana izany? Ilaozany Roberto ela loatra tsinonako. Ka izany anaka no miasa. Laingako fa mba misangy amin'ny papa fotsiny aho e. Izay ary fa mirary soa anao e. Dia mampamangy any amin'ny reninao any. Mandra-piona. Misaotra indrindra tompoko dia veloma amin'ny Roberto aho. Efa vonina ny entana sy ny zava-drehetra dia miainga maraina be sika telo mianaka rapito a. Efa vonina ary mama. Tena lasa kely ianao a. Ka ahoana ho mama no azokaina amin'izao ady tsaiko izao e. Ka na izany aza mba mila manana herin-tsaina ianao. Efa lasa iny tsy misy azo ataontsika intsony fa izay atrenanao avy izao no mila jerena sonjinina.
Dia ataoko ahoana nga ny fomba hibanjina azy ry mama? Inona re izany fanontaniana izany anako? Sotrany izany ry mama na manankinana mariazy amin'ny Roberto dia mizaka sy miatrika izay ataony antsika mianaka, na mifanohitra amin'izany dia mizaka izay vokany ihany koa. Inona daholo ilay izany Rina Ka tsy maintsy misafidy ny anankiray amin'ireo sika Ary sika koa ve moa izany tsy mba mieritreritra mihitsy ny hametraka fitoriana? Efa tao an-tsaiko izany saingy avy hatrany dia toy ny valala manantona afo sika. Tsy azoko izany Rina. Ka iza hoy mama ny lehibe mpitandro ny filaminana sy papany Roberto? Tena very ny saiko ka dia inona izany no atao? Te hanapa-kevitra hoe hijanona tsy araka aminy? Ka tsy ilay ve miala toy izay hamitaka azy ry mama? Nefa dia asa izay azontsika mianaka hamitaka olon-dehibe sady manam-pehefana toy ny reny, asa fotsiny angamba. Ny alina sy ny avy mitondra fisainana ry mama. Ndao aloha atory fa ho hita eo izay ataontsika rehefa tonga any. Nefa dinio tsara izay ataonao anaka. Ianao ihany ny tompony safidy fa mama dia mpanaraka fotsiny. Eny ry mama. Aizy Rina? Manao ny tianao mandrosa? Fa inona re tia mahagaga sy mampisaridina ny lahy eo ty Rina? Fa inona no nitranga taty ny lasa nahibe toy izao anao? Mandrosoa moa aloha fa tsy loazany lahy mibikabika eo Tena mba akory izany sipa? Sa tsy mahazaka ny laozan'ny Roberto na dia ray volana fotsiny aza ve le aza? Midira fa tsy eo no... Manahoana ianao anaka? Manahoana mamandrina? Tonga sola nareo mianaka Nisaotra anao. Fa inona izao resam-penareo mianadahy izao Vao mifankahita dia fa... Tianao ihany io mahita ny lazainy io. Lasa mahibe hony aho tsy mahazaka ny laozan'ny Roberto hony na dia ray volana fotsiny aza. Ka mariny kosa izanyko. Na lery aza ve tsy ho gaga raha mahita anao? Fa dia tena lasa kely tokoa ve ny fahitan'ny lahy Izany aloha ny hitako fa asa ny fahitany mamanao azy. Marina lety izany ry tianao Aiza moa tsy tsy mihinan-kanina mihitsy, miferitra aina foana isan'andro izao. Aiza ve rangako ohatran'ireny olona mitoejaza reny dia tsy mahazaka ny fipetrahany zaza ao an-kibo. Aza miteniteny foana eo ilangany nametraka azy tato an-kiboko. Inona ary tia misaindoatra ity? Ka tsy tiako izany sangratsy ny lahy izany fa aza verina amiko tsony Eny tompoko. Ianareo mianadahy dia tena ohatran'ny zaza mifandiha aloha mihitsy Tena marina Tianao ihany io. Aleo entina tiry mama le toka vazahany entintsika iny nomena le tsy manjary ty Andraso ary fa alaiko vetivety Resaka fa tena lasa kely ndria. Tena marina izany. Ve lesy ny olana. Roberto tokoa ane ny antsandry mandeha izay dia laza tamiko fa nanonofy andriny hoentin'ny zalana tao amin'ny force izany hony. Kay dia voalazany tany amin'ny lahy koa izany. Dia ahoana hoy izy? Tena ohatran ho lasa gaiky mihitsy le rianiko. Nefa nofy aloha le izy. Dia raha sanatria lesy ka nisy tokoa izany dia inona izany mba hevitra lahy? Dia tsoriko amin'ny akiny marina dia anjarany sisa no misaina. Fa raha sanatria kosa aloha hoe zava-marina izany fa tsy nofy dia lasa gaiky angamba iny bandy iny Esy, za koa ve dia ampahafiry ny sipanadalainareo ro lahy zanaka governorana eletsiny Fa na izany azy hafa ihany ane tena olo-tiana Rina Tena tianao kosa aloha le ry. Inona nefa ny anapoly lahany Hitako amin'ny fomba firesany amiko izanyko. Fa lasa tsara tarendry sa tratry ny rivotra ny masina, madinidinika volonendrika izany. Lasa mazavazava sady malandilandina izany ny tarehy. Dia maninona koa? Hitandry Rina. Ny vehivavy fony rehefa bevoaka ray volana eo dia izay ny tena isa ho ny atsaratareny. Dia lazainy lafa bevoaka ray volana izany za. Tsy ny teny an'izany kosa aho azafady Sa nisy bandiny arahandry tany? Rehefa ho adala tsy milaza. Tena marina ane izany lazaiko andry izany Rina Ny tsininy fotsiny izao dia ndry lasa ny kely. Nday mama fazabe resaka eo elaka. Ity ary anaka. Miala tsiny fa foana jerena tany anaty entana tany koa le izy dia ohatry ny elaela. Misaotra tompoko. Tena tsy nandangy azy tsy namitaka ny zanakao
Anga efa ny fitahany hono ianao? Ny an'le tianao ve taoko tonga ao ambavany ao daholo izao teny rehetra izao ry mama? Izany no ilazako fa dia toy ny zaza mifandeha aloha mihitsy nareo menadareto ka. Misaotra indrindra re mamandrina. Nahazo vandalana tsara sady mampafana. Fa nga hono mama no nividy an'io no izy no isaoranao e. Ka izy ary nanolotra azy ho ahiko. Dia oviana marina hono ny tonga Roberto. Amerinandro iny angamba ny ratsy diso aho. Sady izany ve moa tsy efa fantatrao fa mody any sakana vavy. Kirinarty. Izay marina fomba nahitako tsika ny zanako. Malailo an-janako aka. Efa ho lasa-dala mihitsy ho ahy lahy. Ratsy diso aho ohatra miandranareo mianaka mamany Roberto izay androany. Tafarisaka manko izahay mianaka. Ka ho any mihitsy izay io rehefa avy eo sa hiaraka any sika? Raha tsy hoe mbola hiasa dia niaraka tany sika. Ka tsy aleo ry ve sika miomana sao mbola manana fandaharam-potoana izy? Marina izany. Sady aleo andeha amin'izay fa mbola monjy asako. Misaotra amin'ny fisidina lesy dia bonne journée la. Sika rehetra samy bonne journée daholo. Dia mbola mamerina fisaorana aminareo mianaka re tamin'ity voandalana tsara be ity. Iny koa ve dia isaorana fa mandeha any? Okey ary dia mandra-peo nareo mianaka. Ndao aterika sa tokotany la. Dia izay no fandaharam-potoana eritreretantsika ny raharanareo ankirina. Efa niresaka an'izay tamiko ihany izy mianaka tamin'izay mbola tany Tomasina. Fa everiko fa tsy alahelo kosa angamba mama raha izay no izy. Zaza era-manana ianao anaka. Araky ny teny rarantsika hoe fonja zava-vinatakaly fonja zalahy. Ka ianao no androro fa i Roberto kosa no tsy malahelo amin'izany efa aza matahotra nareo mianaka. Fa ity indry somary lasa kely ity izao no ohatry ny anahirana amin'ny mpanjaitra. Atao amin'izay refiny fotony dia mety ka. Fa inona hoany dia nahalasa kely indry toy izao e. Nefa mba nakarivo-dranomasina ihany. Miasa ny saina ry mama. Kosa na izany ara mila maka-aina tsara mihitsy fa tokony mba iveriny ireny endrika indry sy angezandry taloha ireny amin'ny mariazy. Ao rehefa ezaka e. Fa nazana izany kosa lasa manja kely indry aiza kosa moa e. Ny eo ihany no eo. Tena marina izany. Raha somary niampy angezana kely izao dia tondra eny anjely latsaka tany ireny mihitsy indry. Ao rehefa efa ho tonga izao malalako dia miverina ho azy eo io angedako io fa aza matahotra ianao Vao tonga izy mianaka dia midinika ny andronao anaovana ny raharaha sy ny mariazinareo isika. Misaotra indrindra tompoko. Dia efa miomany izany ndry fa rapitso dia hiaraka hijery ny ravin-damba isika. Efa vonona ka. Tsara izany. Ka tsy aleo amin'izay ve mandroso aty amin'ny trano fisakafoanana amin'izay isika fa efa vonona ny sakafo atoandro e. Andao, aza misalasala fa raisy toy ny any aminareo ihany ny aty aminay mahazo anao anaka? Tena tsy haiko ry mama. Malolo be zazany. Sao dia mba mitoejaza ary ianao ty e. Tena izay mihitsy ny fahafantarako an'izao tenako izao ry mama. Andrikako. Dia ahoana re izany ny ataontsika anako? Mama. 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 Tena torana izy marina. Mama. Fananinona ianao? Mama. Mama wa. Vonjeo ray Andriamanitra. Faty ny reniko. Inona ny ataoko? Sarery koa ty ny ato an-trano. Andraso aloha ajona vetivety fetra nampy ahy bata azy. Asa nanasainy mama nakaty izy izay na tsy? Fetra! Fetra! Ahoana izay mademoiselle? Angena ibata mamy sika fatorana ny izy e. Aza ny efitrasy izy. Malaky ianao ry Fetra. Ndao ary mademoiselle. Dia inona ry ny ataontsika sy ianao anako?
Zao ry mama, vidiny ho azy ao zavatra mianjady amiko sao. Na inona nefa na inona ry mama, dia tsy hanala zaza ato an-kiboko izany aho. Sitrapony ary tsy sitrapoko ny nahatonga azy ao. Indray andro any mbola ho fantatro ary tsy maintsy hitady anay mianaka izay olona nahavitan'izao. Amin'izay fotoana izay dia ampahafantariko azy fa izaho tokoa ny Rina. Ny sombinaiko eo ihany fa ahoana tsy mariazina io sy Roberto ty? Mama, tiako loatra ianao. Na eo aza amin'ny fitiavako azy dia tiako mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao. Tiako mihoatra ny Roberto ianao. Tsy misy atakaloko anao ry mama izay rehetra hitako sy manodidina. Ianao ilay reniko sy mba mandao ahy. Ianao ilay reniko nitondra azy 9 volana kibo. Ianao ilay niakin-drindriny irery rehefa nitondra ahy. Ninona ry mama zavatra hitranga dia ianao mpanjiniko. Miaraka amin'ity zanako ato an-kiboko aty. Tiako izay zaza omen'Andriamanitra ry mama. Tsy manan-tsiny io satria na izay fotoana sy andro niforonany tato an-kiboko aza tsy araka izay noheveriny. Indrindra rehefa ho teraka izy ka hitombo ary ho lehibe ary tsy maintsy hafantatra ny tantarany. Eny anaka, mitraka ianao ry mama. Matokisan'Andriamanitra fa hainy nitondrany ny fiainantsika mianaka. Na inona zavatra hitranga dia hiezaka hatanjasaina mba tsy ho lavo ka hampiosaka anao koa. Voninahitranao mariazy amin'ny Roberto ary mama. Iarovako ny voninahitra sy ny voninahitra izy telo mianaka. Dia ho lazaina azy ve nefa fa manan-janaka ianao? No, tsy teny aminy aho. Aoka izy no atsapa dia izy koa no ka hanapaka ny aminay. Vavaka ho anao azy ombinaika. Matanja fa ny tombo ho anao hatrany. Hiezaka hatanjaka fa mama koa ne mba mila matanjaka e. Anaka. Andriamanitra, apetrako eo aminao ny fiainako. Ankiniko aminao izay iseho anio. Ianao nefa nahafantatra izay nanjo ahy. Aza velanao irery aho. Rina, ahoana izay ry mama? Tsy matahotra ve ianao anaka? Efa napetrako eo am-pelatanan'Andriamanitra izay iseho eto rehetra ry mama. Mino sy matoky azy aho fa anao izay tsy hangala-barakatsika mianaka izy. Tsara izany anaka. Manahoana nefa ny fahitamin'ny maman'ireo fianakaviantsika e? Tsy mahatsikaritra zavatra amiko ve izy ireo? Tsy mahatsikaritra an'izany ry zareo ka. Mitobotoboka be izany foko izany ry mama. Sady izany efa tonga izany ny fiara-mitondra ny zareo raha tsy diso aho. Otra mafana be izany. Rina, sao dia ianao zavatra nala-barakatsika mianaka eto ary ianao? Tsy maninona fa otra mafana fotsiny ka. Ato am-piangonana koa mafana be. Efa tonga ao angamba opera no fanamasinana ry mama. Ie, efa ao ry zareo. Tsy maninona nefa ny zanako. Tsy maninona ka. Iny tianao. Tena efa tonga ao marina ry zareo a. Rina, tena tsara tarehy kosa ianao a. Asa fotsiny izay fahitany Roberto anao amin'izao fitafinao tena raitra tanteraka izao. Asa mandrebireby ry tianao a. Efa ty am-piangonana avy ve dia mbola hanadala ihany. Tena hita mihitsy ny hoe mariazina zanaka governeura mihitsy ka. Olona ne izany. Amin'izay ny manam-boninahitra feno eraky ny trano. Ny ao an-tokotany tsy lazaina intsony. Ary aiza ny namanao ry tianao a? Efa ao izy fa vao misy zavatra kely andrasan'ny zareo fotsiny dia miditra izy avy eo. Ila loatra koa lesy ry zareo ka. Zaho izany efa mitady ho vizaka. Andraso fa asaiko miditra amin'izay ary. Lasa vetivety aho a. Roberto
Roberto, fa inona ny mbola andrasany? Fa ahoana ity? Ka efa sasamy andro kosa le tsy rina. Mitsangana mijajiry kely aloha ery fotsiny izy miandry amin'ny fidirany sy. Efa hiditra zao ka. Mandrosoa amin'izay ary fa inona ty mahavariana ny setiry Roberto? Fa inona mbola tsy idirany se? Ao tantany izy ry Julia. Ando amin'izay hiditra isika mianaka fa efa sasamiandry izay ny olo tianao anaka. Fa inona re ty ataonao anako? Fa nga tsy vonina indray ve ianao e? Vonina ary mama. Ka andao ary hiditra e, efa sasamiandry ny olona. Fa inona ary ty le? Fa inona mampisalasala ny se? Tsy misy inona resy fa andao hiditra. Tena midobodoboka be izany foko izany ry mama. Toy ny omponao anaka. Andriamanitra mahita izay asoanao. Inona re izany mahazo azy izany Andriamanitra? Mangataka aminao aho mba izay vao mitony izao foko izao. Tena malikendrika be ny Roberto izany. Mama. Ahoana izay anaka? Ohatry ny misy aloka mainty manakona izany ny masoko. Ahoana tsara hoe Roberto? Sao dia lasa zavatra tsy anjary eto ianao a? Tena marina izany ry mama. Fa aizy rina amin'izao ry mama. Efa io miandry ery aloha ery io izy. Rina? Ilay olon-tiako. Tsara tarena izy izany ry mama e. Roberto ao tsara ve ianao izany? Ao tsara ry mama. Fa ny masoko any ohatra misy zavatra manembakembana ka tsy mahita tsara ny atsara tareny malalako izany e. Roberto. Rina, miaino anao ato. Io azy ny malala anao? Misaotra mama. Izay fa aveloko amin'izay ianao anaka. Efa io ilay ho malala anao mandrakizay. Misaotra ry mama. Manahoana amin'ny malalako. Tonga soa eto amin'ity toerana natokana hitsofandrano sy hanamasinana ny fitiavantsika ity sika. Rina. Miaino anao a? Manome toky avy ianao ary afaka mamerina amiko ilay teninao tamiko fonontsika niaona sy ny resaka teny baipasy iny. Fa mbola ahirery ny fahadiovanao hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa inona mahatonga anao teny an'izany? Tsy kilalao ny fanambadiana Rina. Rehefa ty dia ty. Ka alohan'ny hifanekentsika eto anatrehan'Andriamanitra dia tokony hifampatokontsika ary tsy hifamitaka. Mba tsy azoko izany. Fa misalasala indray ve ianao sa lasa tsy mazoto? Ndao aloha hivoaka any an-tokotany sika dia aleo miresaka tsara. Fa adala ve ianao Roberto a? Inona koa ny dikan'izany? Ka misy zavatra tiako resahana manokana aminao alohan'ny hanamasinana ny mariazintsika. Sarotra be izany Roberto a. Jereo fa mijery aty amintsika sy ianao daholo ny olona. Fa inona re ty ataon'izy roa ty e? Sanatria ve dia fahaditra Roberto ny zavatra nahazo anjanako e? Julia. Ahoana izay? Inona ty ataon'i Roberto ty? Na za koa raha mba gaga amin'ity ataon'izy roako. Malaky ianao dia andao vonjeny fa tena manala balaka. Roberto a, fa nahoana kosa nataonao toy izao? Fa lasa adala ve ianao e? Izao Rina, alohan'ny tena hitsofandrano ny fitiavantsika dia aleo aloha miresaka tsara. Ka nahoana nefa ny tsy nataonao izany talohan'izao? Izao za vao alainao baraka aty indray. Afaka mihaino avy aloha ianao e. Hatramin'izay ka hatramin'izao ary ho mandrakizay no henoko anao Roberto a. Azavao kely aloha fa tena tsy mazava aminay mihitsy izao zavatra ataonareo roa izao a. Ifonako ry papa. Aleo aloha mba hiresaka vetivety zahay roa.
sao heveriny se fa kilalao ary na andrakandrana izao zavatra atrehanareo roa izao Roberto a? Tena tsy azoko mihitsiny. Raha nisy an'izany nahoana moa tsy tany an-trano no ny alohan'ny soratanareo nareo no niresaka tsara fa tsy efa tia-piangonana indray nareo vao manala baraka ny ray aman-dreny toy izao. Hitako. Marina izany rakizy. Jereo anie reto vahoaka marobe manatrika antsika. Eto imason'reto ray aman-drenitsika reto no angatahako valiny tokana aminao izay ho ahy manokana ry Rina malalako. Rina, mino avy ianao e? Efa nambarako taminao teo fa haino anao a. Fa inona ary te ataonareo mitsamina ty le asa? Marina tena fahafahambarako izao ataonareo izao a. Miangavy ianao amaly ny fanontaniako Rina. Moa ve tena tia marina ianao? Tsy tianao tompoko. Tsy nanaiky ampiakarinao aty am-piangonana sy tany amin'ny komina mihitsy. Fa sendray ve izany no isy olony teny tokony atao mopere? Tsy laiko miteny eo se a. Miangavy an'sia tena mba tsy teny mihitsiny. Ka marina kosa andreny azy. Fa nahoana moa raha andrasana any am-piangonana izay ho valiny? Fa tsy adetoko tany aty se no manontany azy io. Zao a, na iray aza tsy misy laiko miteny sy mamaly nareo. Mazava. Roberto a, fa fomba viazy izao? Ka mangina aloha fa tsy anareo no ilaiko miteny sy mamaly ahy. Ary miangavy anao a, amaly ny fanontaniako Rina. Raha tsy izany a, dia ho voafelako ny tahamaina eo anao. Amelaka zanak'olona eto Masimboka eto izany si? Tsy mba manaiky an'izany kosa Roberto a? Raha sitrak'Andriamanitra dia ho amasinina ny fitiavantsika Rina, ary angataka ny tsodrano avy aminy tsika. Niteny tamiko ianao fa nahatandrona ny fahadiovanao hatramin'izay ka hatramin'izao, ary nilokalokanao fa hitandrina izany ho fitiavantsika. Ry malalako, mbola voatandrinao ve izany hatreto fa ampandroso anao eny anoloan'ny hotely Masina? Fa nahoana ianao tsy miteny e? Nahoana ny tsy mamaly fa ilozanao mitomany fotony? Ina reny dikan'izao Andriamanitra? Sa ve reny Roberto fa niaraka tamin'ny olon-kafa Rina? Tsy hitako izay avaly ianao. Rehefa tsy mahatoky atsony ianao no izay antony tsy fantatro dia tokony safidinao ianao. Aza atao sary teny toy izany, valy teny Rina. Tsy izany mihitsy no ilaiko aminao. Miangavy anao kosa Roberto a. Asa ataonao toy izao zanako. Izay tianao atao lazaina. Aleo dia hotsoriko a, fa be voky ianao. Inona ny tsy lozam-baranao Roberto? Fa iza no nabe voka azy? Na ianareo aza ve dia tsy mahatsapan'izao toe-batany Rina an'izao ry papa sy maman? Be voky izy. Jereo reny volo madinika amin'ny endriny reny. Fa ahoana izao ry mamandrina? Marina ve izany? Tena tsy fantatro tompoko. Ahoana kosa moa no tsy afantaranao an'izany madama? Zanakao anie io e, ary ao aminao ihany koa no mipetraka. Nandritry ny ray volana tsy nahateto any nisehon'izao zavatra izao. Tena afafana eto izany Roberto a. Ka afaka manamarina an'izany ary ve ianao e? Dia ianao ve dia samy milaza sy minina amiko fa tsy be voka ry Rina? Tsy marina izany e. Ary tsy misy an'izany Roberto a. Fa tsy eo izay antony nahatonga anao toy izao amiko. Rehefa nahita izay soloko tany am-pandehanana tany ianao dia isarao anatrehiny mamako a. Tsy andrela amin'izany aho, fa eto anatrehanareo rehetra izay mikasa ny anasika sy anotrona an'izao mariazinay roa izao no ilazako fa tapa-kevitra fa tsy hanao mariazy ary hamono ny fisoratana izay efa nataoko taminy. Roberto a, fa inona ty atao si? Anala baraka amin'ny toerana misy ahy mihitsy se? Sa mihevitra ny ampisona amin'ny tany ny voninahitra zazavavina na hikampiakariny se io? Tsy teny aho hoe zaza maditra ianao. Izay filazanareo azy tsy maninona fa fanapahan-kevitra efa lasany ahy. Izao dia ndaotsika hiverina any an-trano fa tsy tapa-kevitra e. Rina, fa inona izao anaka? Marina ve izany? Tsy marina izany ry mama. Nahoana ny dia alaina baraka toy izao ety Masimboka e? Aoka izay anaka.
Tsy azonao didina izy rehefa tsy mazoto e. Eny efa resinao sy lavinao tamin'ny fitiavako a Roberto. Sao rehefa mitambony tsy manisa fasakako izay ampitondranao ahy e. Vehivavy mpamitaka, vehivavy janga, taranak'hevitra. Miala teto anafehako eto ianao mena rana mpamadika. Andray koa zanaka. Dorana ny zanako. Rina, ny zanako re madama. Fonjeo re a. Tena tsy naposika ty marina. Izao ny vokatry ny tsy fandrehana ny zavatra tao. Angany sevonjensy angany io. Angana voentan'ny hopitaly zao dia zao e. Azafady ry papa, andeha hiverina any an-trano aho. Mendrika ho an'ny olona mpamadika sy mpamitaka ary mpitsongoloka amin'ny fitiavana ny toy izao. Miala tsiny tompoko. Azafady hibatako azy. Tsy mety amiko izao. Mampitandrina ny lahy tsy hibatany io ry Tino a. Azafady Roberto fa tsy manana fahefanany amiko lahy. Adidiko le tsy manavitra ny olona mbavahoana toy izao a. Fa mila ady amiko ve lahy e. Kaza manapatra fahefana rangahy. Samy namako na ela na Rina. Ahoana moa le tsy nahafahako mijery loza tady ian-tranony. Rehefa tsy tia lahy le tsy izy dolosy fa ny ainy kosa. Adidiko ny manavitra azy le tsy benina. Batao ainganao anaty fiara izy ry Tino a. Malakilaky ianao e. Aleo anaty fiaranay mianaka ny tondrana azy. Malaky ianao ry fetra. Velomy ny fiara dia any amin'ny hopitaly sika. Aingakaingana ry fetra. Misy olo zany Roberto fa ndana jereo aingana. Raha mpiasana olona mitady service dia lazao izy hoe mbola tsy afaka mandray olona. Miala tsiny fa tsy mila lahiditra aty amin'ny tranoko intsony a. Zany ve le tsy Roberto ny mpinamana? Raha tena nahatsapa nampinamana antsika lahy dia tokony lazany marina tamiko mikasika ny Rina iny. Fa inona nefa ny marina heveriny lafa fantatro mikasika azy? Izay bandina bevoka azy le tsy bainina. No heveriko fa efa fantatra ela nge zany bandy zany. Fa nahoana ny tsy mandroso ry Tino a? Raha za ihany dia tena tsy tafiditra taty intsony lahy. Saingy mbola any papa sy mama ny trano. Ka rehefa tsy sitrakareo rangahy afaka miverina ne ny bandy. Zay rangahy fa aleo ipahany bandy a. Lasa koa lahy e. Sirasira mihitsy. Zay lahy veletsy. Finina ny tiany se atao Roberto a. Mpitsongoloka iny sy papa. Tsy mazava amiko izany. Complice izy sy Rina e. Ka mba voamarinao ve izany aloha sa dia eritreritra fotsiny ianao? Sura fa mahalala an'izay bandy niaraka tamin'ny Rina ary na bevoka azy le ry dia tsy miteny amiko akoriny. Fa ahoana moa no ahafahany semy tsara fa bevoka Rina? Za aloha tena miteny amin'se fa raha mbola miverina ny toreny dia mahita amiko seha. Fa fambaraka ray lavaka reny omaly reny Roberto a. Soa ihany mba nahatsapa ny olona. Tsy moramora nisy ny anarenana an'ireny fa aza tsontsoniavina. Eto tsika hiara-mijery fa tsy ho ela dia ho hitantsika fa bevoka iny Rina iny. Fa tsy ianao ve izany indray ny raha misy tokoa izany? Dia mba ho sitrako ve ho ianao ry maman no anao an'ireny. Tiako ane Rina e. Ka maninona anao lain'se baraka toy ireny? Izao na dia tianao tena namany se aza dia jereo ty ataony se azy. Mba tokony dinihina azy izay atao fa tsy mety kosa izany e. Ho hitantsika eo ihany izay toyny e. Za aloha andeha hijery sady hamangy azy ihany. Hiaraka amiko any ianao? Papa sa zany amin'ny taninao e. Ianao ka papa izy indray? Tsy ho any ary maman. Mandeha any nareo mivady mamangy azy ihany. Ndao ary io mana fa taraiky sika e. Ndao Julia. Oui, manahoana Roberto? Izy ndry zao. Aty an-trano e, fa ahoana? Afaka miona ve sa? Ie, afaka ka. Fa nanahoana e? Aleo miona dia miresaka fa tsy mety ny miresaka amin'ny telefona. Dia miandry izay fotoana omenao azy aniko. Zaho ihany dia hoaniko. Dia any amin'ilay toerana mahazatra firesantsika iny antsika no miresaka. Ok, aza ela fa mbola misy fotoana vonjeko rehefa avy eo a.
Manahoana ianao? Zao salama tsara zao, dia ahoana? Aleo sady misotro jus tsika no miresaka, sa lasopy no tianao? Aleo atao jus dia asiana gâteau kely fa mahafana be zany amin'izany a. Ndaso aloha anao komandy a. Dia ahoana? Fa nanahoana e? Tena ny tompona angala izy no ohatry ny mivalo arika be toy izao ianao. Ka na ianao aza ve ny teo amin'ny toerako dia tsy ady-saina amin'izany ianao? Dia arabaina aloha izany fa navita mariazy e. Fenao izany ve mandata sa maneso ahy? Ka tsy hazava amiko kosa anie izay niafarany tany e. Nampafantatra anao fotsiny aho fa ohatry ny bevoky iny olo tianao iny dia izay niafarany tany tsy haiko. Malahelo aho milaza aminao fa najanoko ny mariazy. Roberto fa adala ve ianao e? Tsy fafambaraka toy inona izany nazo ny fianakavianao tany? Tsy maninona izany e. Za kosa tsy hanambady sipy fa napasaky ny banjany a. Ity ary ny komandinareo tompoko. Fa ahoana ty zava-pisotro mahery be ty? Aleo aloha ahy sotro an'ity fa tena mafana be ny adoako. Ka efa mafana ve dia mbola ampiana mafana koa e? Io aloha ny anjaranao dia hoany fa anjarako no sotroko fa tsy ny anao. Merci ary. Sainao amely amin'ity? Mazotoy ianao ka. Dia ahoana tsara hoe? Dia ahoana fotsiny izany aminareo? Nisaraka ka inona indray? Fa tena sura ianao fa tena be vokorina. Dia nareo ray aman-dreninao aza ve dia tsy nahatsapa an'izany e? Tsoroko aminao ry Alda fa tena tiako ane iny rina iny e. Ka sao dia mba resaka nataonao ampisarana anay fotsiny iny. Izy bevoka aloha tena sura fa izay bandina bevoka azy kosa izay no tsy fantatro. Tena malahelo azy any fa tsy hitako izay atao. Ny malaky dia ny manova azy. Fa sao heverinao fa toy ny fiarako dia ary izy io ka hoe simba dia hosoloana. Na ipapasy maman ry heverinao anaiky an'izany. Ka tsy hitako fotsiny izany izay nisaranao taminy. Sao dia heverinao fa ho zakany koa ary izany nanalanao baraka azy tany am-piangonana izany. Efa olona ao am-piangonana mihitsy no sariana hivoaka ny velany mba ilazana fa tsy hanao mariazy amindray ianao. Avelao izany hijanona any fa makarary andoha fotsiny ka. Dia ay izany izy izao. Torana rehefa naheno fa tsy hanao mariazy dia lasa nentin'ny mamany eny amin'ny hôpitaly eny. Mampalahelo izy izany Izy mivady anie izao vao lasa namangy azy ihany fa tsy hoany mihitsiny Dia ahoana izany? Jereko solo ny velo ianao e. Tsy mety aloha izany ny afantarako izay bandy tena hoe nahabe voankazo izao no tena ilaiko. Kalo. Fa mihevitry ny anao inona? Tena ampafantariko ny amiko sy ny fahefako ry Alda. Dia mon'olona izany? Mandeha daholo izany ry Alda ary tsy rarahiko mihitsiny. Nahoana ny olo tiako no sombaina fotsiny? Adalàna ny azoko. Ahoana moa no anekeko bandy hafa nefa efa manana ny olo tiako? Hita eo izany Dia ahoana? Tsy mila solony izany alahy? Mila mandinika sy mamakafaka tsara aloha ny bandy ry Alda. Ary tao mitady voasahady le. Aiza koa tiako izany? Tena malahelo andrina ry Alda. Tiako iny sady fa dia tena tsy fantatro mihitsy nahatonga azy nivadika tamiko. Tena mitady anao ranomasy toka tsika. Ninona kosa ho lazainao eo ry Alda vadiko iny Dia miverina izany manao mariazy amiko. Dia velomy koa ny zanabaratra. Tao amin'izay aloha tsika andefa tsy sao dia mamy be eto dia silaka be eto. Ndao ary sady efa lasalasa ihany koa ny fotoana. Dia ahoana ny manaraka? Hita eo ihany. Tena ny ray aman-dreny Roberto raha tonga hitsidika anao reto anaka. Avelao fa tsy maninona ry mama. Manahoana ro mianaka? Izao ihany tompoko. Manao andrina? Izao efa mba tsy dia maninona izao tompoko.
Ary manomboka oviana indray moa izany tianao manao tompotompoko ity. Sa efa manay tokoa ny sainao fa tsy ho zanaka intsony ianao? Zanaka foana na dia firaikitra aza ny mariazina izy Roberto. Aza miteny an'izany kosa moa aloha ianao mbola tantara mitoy ihany reny tantara reny fa tsy adalainy amin'izany a. Sady tsy resaka an'izany koa nahatongavanay aty kia amangy indry izay. Nanahoana efa tsy dia manatsony ianao? Tsy maninona tsony fa ny heriko mbola reko tsy ampy. Ka inona daholo moa izany ny fanafody efa natao taminao? Reto daholo tompoko. Ary aleo aloha andeha hijery ny dokotera lehibe mba hisy fanaraha-maso tsara kokoa ianao. Tena izay mihitsiny. Ary mba nakaizy Roberto, sa tsy fantany hoe nakatianareo? Aza mbola mieritreritra an'izany aloha ndry izay salamanao atao. Tiako anie izy indry maman Inona ary ty? Iombo indray ny aretinao Eno nefa dia voatao ny dokotera no niteny fa tokony mamamponina ny fonao ianao. Tena tsy dia atsony tokoa izy Fa inona mahatonga anao hiteny an'izany? Izay fa so miombo indray ny aretinao ko. Malaza ho azy rehefa tonga any an-tranonareo mivady fa tsy nieritreritra ny hametaka na nametaka an'izany Ajanony mihitsy aloha io ranomasy io. Bedin'ny papanao eo ianao raha hitany mitomany eo Fa misy inona no mitomany rina? Malahelo an'i Roberto nisiko. Izay asalamanao izao no tokony atao. Tena marina mihitsy izany. Rehefa salama dia miresaka indray isika. Misaotra papa. Efa nilaza tamin'ny dokotera lehibe fa afindra salina ianao satria mila fanaraha-maso matety. Fa tsy tsara ny mijanona elo loatra aty Efa nieritreritra an'izany mihitsy izay fa ohatran'ny tsisy ny raharaha mihitsy. Na izany aza efa nolazaiko teo zareo fa hoe zanako io Misaotra indrindra tompoko. Rina. Eny tompoko. Janao no zany tompokotompoko izany. Ary aza mieritreritra na dia kely akory azy ianao fa hoe mankalanao izany izay. Na dia mbola tsy fantaray aza izay tena antondreny fihetsika mamoetra nataon'ny Roberto reny. Misaotra ary. Na zahaza mba gaga amin'ireny izany hoe izay moa no nataony dia zakaiko. Izay fa miezaka ny mitsidika anao foana izay Dia izao no izy aza misalasala ny miantso ny papa raha ohatra ka misy zavatra tsy metimety aty Misaotra indrindra nareo mivady tsy manadino Fa ahoana kosa moa izay no anadino anao? Misaotra indrindra rery izy mivady fa tena manana ray aman-dreny tokoa ny zanako manana anareo. Azo atao hoe semban-drano ihany angamba reny fisehoany zavatra reny. Nefa saika aizina nandrakotra ny androm-piainany zanako. Mitsabo isika ary mila manana hery-saina dia tsy mieritreritra zavatra betsaka. Anjaran'ny ray aman-dreny ny manome korazy ianao. Anjaran'ny dokotera ny mitsabo ary anjaran'ny marary kosa ny mivavaka, ny matory ary ny mitsikitsiky. Mazava aminao izany? Mazava. Ka andeha izay fa na izany aza tsy manadino anao Dia mbola mamerina indrindra ny fisaorana re tompoko amin'izany tena ataonareo anjanako izany. Zazay raha manana kosa iry mamandrina. Efa nolazaiko ry zareo fa rehefa vita ny fitsaboana dia izahay no mandony faktura rehetra. Misaotra indrindra dia velomany amin'ny Roberto any. Ambara ho azy fa tiany foana ho ny hoe ianao. Eny ankizy anako aza malahelo anao fa tonga anay ihany daholo izay. Izay ary fa lasa izay bisous amin'ny maman ary Courage Rina. Misaotra indrindra tompoko. Juliana, ahoana ry maman? Mba tsy azoko mihitsy ty resaka telefona lava ataonao ty Mba azonao zavaina amiko ve io olona miantso anao isanandro? Maman koa dia mbola heverinao toy ny zazakely foana ve ilay olona na dia efa mba firy taona azy? Ka tokony mba ho tsaroanao fa sary-piaro aminao papanao amin'ity karazan-dehilahy manadalanao ty. Neny papa kosa nery maman efa diso tafahoatra aiza ve dia tsy mba efanerasera amin'ny olona mihitsy izany Dinio tsara izay atao ry Juliana fa zaza tokana nenao na tsy izy rery aza fa za koa mba sary-piaro aminao. Ndrery maman fa na zany aza mba anjaran'ny maman kosa ny mandresy lahatra azy. Efa olon-dehibe ne rarony raha mba efa manao fitiavana amin'izay. Ka ianao anao fitiavana ne Juliana tsy maninona
fa izay mety ho voka-drasiny tsy maintsy tandremana. Eno fa zaho zao rehefa avy eo mba tehiran'ny maman mba handeha hamonjy fetin'ny namako raha avelan'ny maman. Fa aiza zany ary fetin'ny namanao ahoana koa? Fantatry maman ariziko Yalida le namako iny anniversaire ny androany dia mba hiaraka any izay. Dia amin'ny firy? Manomboka amin'ny 4 tolakandro dia mba amin'ny 6 alina no mirava. Dia raha teo ve papanao dia ho sanera taminy ianao? Ka izay tsy maheo azy izay mihitsy no mba hirako amin'ny mamanko. Nefa dia efa milaza aminao fa tsy te hitanao misotrosotro any miady sika mianaka raha misotro ianao. Fa efa nanao an'izany ve nefa Asako mbola tsy nahita aloha fa tsy te hahita mihitsy. Avelan'ny maman zany omeko alalany ianao androany dia arakarak'izay ataonao no mbola ahafahanao manaraka na tsy ahafahanao tsony. Ok, merci maman afaka zany rehefa tsy mahay mandinika ny sainao dia asa izay fahazahoanao an'izay lasaiko izay. Ok are matokisa ianao maman malalako fa tsy hanao zavatra hafan'izany mba mikorana toy ny ankizy rehetra fotsiny. Fa tsy misy participation moa zany fety zany sa tonga dia izy miadoka ny lany rehetra? Oay, tena saika adiniko tokoa. Faly fotsiny dia tsy tadidiko tsony. 100 000 ariary maman izay ny cotisation anay. Makao amin'ny pisy volantsika ao ary dia rehefa handeha ianao dia ataovy tsara hidy fotsiny ny trano. Ok maman Izay fa handeha hiasa tandremana mihoatra izay efa nifanarahantsika teo fa tsy mahazo lalany tsony ianao manaraka. Eno bisous maman dia mastoa. Bonne fête nareo. Sotro. Mademoiselle Juliana, manahoana? Afaka monjy ny fetindry kia. Wow, tsara be zany Dia hoana? Hoentiko any koa ve le bantsa? Tsy koa zany, fa ento aloha jerena, fa tsy asiana kôzy bobaka. Aseho andry fotsiny izy dia zay Tsy maninona kia, dia fitafiana ahoana moa zany no tokony anaovako? Reny le fitafindry mampiseho ny maizy azy andry reny kala. Aiza koa sik zany. Fa tsy maintsy mody alohany amin'ny 6 fa manahirana be amin'ny maman Zay eo anareo fotsiny dia zay Na amin'ny valo azy indri no aterinay tsy maninona. Ok kia, zay zany fa rehefa aveo Bonsa zany Ny farana teo indray ary ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasim-Birijiny nosoratan'i Simone Menjanahary teo amin'ny lafiny teknika Fister Andriamiady, mpiandraikitra sy mpanatotosa Simone Menjanahary.